mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fampidirana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity anio ity fifaliana ho anatrany ihany koa ny mizara amin'ny ten'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona vaovao dia lesona faharoa ambin'ny folo indray dia vavakisika. Iranay tsara anjesan-danitro tolotra ianao ny dera, ny laza, ny aja sy ny voninahitra. Saotra anao izay satria nomenao zavatsoa indray dia ny teninao ahafahanay mijoro amin'ny fahamarinana trany. Dia mangataka aminao izay hanazava izany araka ny sitraponao, aoka ny fanahinao masina ny ho eo aminay ary taonanay mba ho liana ny amin'izany fahamarinanao izany. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika mantsy herinandro ity dia manao hoe ireo toe-javatra farany eo amin'ny tantarany tany. Ny tsy anjery dia ao amin'ny ohabolany toko fa 7:7 manao hoe vidio ny marina ka aza midy, dia ny fahendrena sy ny fananarana ary ny fahazavan-tsaina. Ny toe-javatra faratampony manamarika ny fiafaran'ny tantara dia ny fitoriana ny filazantsara manerana an'izao tontolo izao. Eo ihany koa ny fahatongavan'ny firotsahan'ny fanahy masina izay ahafahana mitory an'io filazantsara io izay ery mitovy tamin'ny Pentekosta farahorana no iantsonan'io trango io. Izy ary no andrain'ny farahorana ireo izay nanapa-kevitra n'io mahatoky amin'Andriamanitra sa ireo mankatoy ny didiny ary mankalaza azy araka izany. Izy ireo kosa dia ho marina mitombo-kasen'Andriamanitra velona. Anatin'ity herinandro ity isika dia hijery manokana mikasika an'ireo fiomanana ho amin'ny toe-javatra sarotra farany. Dia voalaza ao anatin'izany ireo izay voahisy ny tombo-kase ao amin'ny andriny, ireo izay mahatoky amin'ny fiankohofana. Eo ihany koa ilay hery avy any ambony dia ny farahorana izany dia ny fitoriana ny filazantsara. Eritrereto anie tahaka an'izao hoe aoka atao hoe mitondra fiara-mody avy any amin'ny fotoam-pialatsasatra ny zanakao vavy dia eo am-piandrasana amin'ny fahatongavana dia manara-maso ampanahina ny angon-drakitra momba ny toetrandro ianao. Dia manahy ianao sao dia miamaizina aingana ny toetrandro, mananontany eny amin'ny faravodilanitra nefa ny rahona sy ny tafiotra, mifofofo ny rivotra, misokatra ny lanitra ary manomboka milatsaka ny orana. Niongana ny hazo, lasa tsy azo ale aingana ny lalana lehibe izay tokony andehanana. Ndray amin'ireo mpifanolo-bodirindrina aminao dia milaza aminao fa azo atao ny mandeha amin'ny lalana faharoa ary ny fiara dia afaka mandehandeha manodidina ny ratsan-kazo ny anjera. Na dia sarotra aza ny fifandraisana dia azonao atao ny mandefa SMS amin'ny zanakao vavy manazava amin'ny atsipiriany ny fomba tongavana ny trano soamantsara. Mihoatra noho ny zavatra rehetra, Jesosy dia maniry ny hitondra antsika amin'ny oram-baratra eo amin'ny fiainana sy hitondra antsika ody ihany koa. Nanoratra tahaka an'izao Madamo White hoe ho avy ny fotoan-tsarotra ao izay ny tafio-jivotra tsy mitsahatra amin'ny fahatezerana. Vonina niatrika an'izany ve isika? Ny tanjon'ny fiainan'ny Kristy ny fahafatesana, ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fanompony teo amin'ny fitoerana masina any an-danitra dia ny azahoana antoka fa ody isika. Ny havatra ara-paminaniana ao amin'ny Daniela sy ny Apokalipsia dia tory lalana avy amin'Andriamanitra manokana ho an'ny vahoakan'ny andro farany mba hanampiana antsika hiaritra ny tafio-jivotra eo amin'ny fiainana. Ka indray andro any dia hatsapa ny famihin'ny mpamonjy be fitiavana isika. Ny tanjon'ny lesona amin'ny herinandro ity dia ny hanambarana izay lazain'ny teny ara-paminaniana nomba ny fiseho-javatra farany sy hahita indray ny herin'i Kristy hitondra antsika amin'izany ady farany izany. Dia irika ianao mba hazoto hianatra ny ten'Andriamanitra sy hanaraka azy tokoa. Vavaka ary isika. Ianay tsara anjezan-danitro mbola misotro anao izahay amin'izany fampidirana ny lesona menao anay izany. Dia maniry tokoa izahay raha mba ho tao aminao mandrakariva ka tsy hanao mbanin-javatra an'izany
faholiana ny amin'ny teninao ka aoka izany hanazava sy hampazava ny lalanay aminaran'i Jesosy amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.